Anisan'ny idiniana ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny mera-pirenena moa ny makasika izay volavolan-dalàna fitsinjaram-pahefana makasika ny fampizarazarana Antananarivo renivohitra izay ny avy eo anivon'ny Front Patriotique Malagasy dia manana ny fomba fijeriny ihany koa tamin'ny alalan'Andriamatoa James Ratsima. Marina fa mandeha le projet de loi fa olany tokoa izy io. Ny tena marina dia ohatran'ny mampatsiahy an'le fizarazarana nata Madagasikara hoenina province enina. Na soatsika ve zay sa zareo mpanjanaka ny nanao an'izay dia tahafin'le sasany atoriana hoe zarana enina koa Antananarivo. Mahavariana matsy dia manaonao foana ohatran'ny mandavaka lavaka ilivena n'le fitondrana. Fantatra fa tsy tiany vahoaka le izy raha navita zavatra indray ianao dia marina ny zavatra ataonao fa sady tsy raha vahoaka mahita nge ny zavatra ataonao fa tsy nisy ny zavatra vita teto e. Dia ianao mbola ohatra miantsy ady amin'ny vahoaka ka mahavariana ihany satria raha Antananarivo raha tokony atao le projet Grand Tana dia vao mainka ianao contraire ny ataonao zarazaranao indray anjakanao. Diky zany fa tsy manana nizaniza ianao, tsy manana olona ianao, tsy manana olona nohany ianao tsy navity ninona ianao dia mitady diversion zavatra hafa. Ohatra minimino hoe diversion io zavatra io fa tsy dia saha loatra izy ianao an'io.